Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Aza manaiky ho taomin'ny manodidina anao hanompo sampy. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ao amin'ny Baiboly ry havana dia tena misy tantara mahavarina mihitsy. Ary ny tantara dia miverina. Zava-misy tamin'izany fotoana izany dia mbola misy iainantsika hatramin'izao andro ankehitriny izao foana. Ary soa ihany fa voasoratra ireny mba hahafahantsika mandray lesona. Any amin'ny Deutéronomie 7:10 zao manomboka amin'ny 7 dia tena nanafatrafatra Mosesy ho an'ny zanak'Israely hoe tandremo sao dia misy olona akaiky ianao mitaona anao hanompo sampy hiala amin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely manko dia efa manana ny Andriamaniny, dia ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia tsy izy io fa ilay Jehova izay Andriamanitra nitondra azy ireo nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta. Kanefa ny tany izay idirany dia ny tany Kanana zany dia efa nisy olona nipetraka tao dia ny Kananita. Ary ireo olona ireo dia olona jentilisa. Ka nanan'ny Andriamanina ireo dia izay tsy Andriamanitra mitovy amin'ny Andriamanitra ny Israely mihitsy. Ary misy firenena manodidina maro koa manodidina eo. Ka sao izy Mosesy rehefa tafiditra ny tany Kanana nareo ka tafapetraka eo dia ifampitaonataona handeha hanompo an'izany Andriamanitra samahafa zany dia hiala amin'Andriamanitra izay efa nitondra anareo niala avy tany amin'ny tany Egipta ianareo. Tena nafatra izy ary nataony didy mihitsy izany afatra izany. Andeha nefa kitsika manomboka amin'ny 7 manao hoe: raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andesika hanompo Andriamanitra hafa. Izay tsy fantatrao na ny razanao dia Andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitranao hatramin'ny farany tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao. Eto zany dia asehoan'ny Mosesy hoe ireo olona mety hitaonanao ireo dia olona akaiky ianao ihany. Mety ny rahalahinao, ny zanakao, ny ray aman-dreninao, eny ny vady andefimandrinao mihitsy aza. Raha mitaonanao mangingina izy hoe andaontsika andeha wakary hanompo Andriamanitra. Io Andriamanitra io Andriamanitra hafa. Andriamanitra izay mbola tsy fantatrao sady tsy fantatry ny razanao akory izy fa Andriamanitra mety hoe Andriamanitra le firenena manodidina zany, na le firenena akaikinao na ny lavitra any dia zao aza manaiky ozy izy ary aza miaino azy ianao. Zany no afatra izay nambaran'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely. Amin'izao fotoana izao tokoa mantsy dia be dia be ny karazan'Andriamanitra izay tompon'ny olona. Ary ao anatin'izany ny fanompo-tsampy. Ny olona mieritreritra hoe sady mivavaka amin'Andriamanitra isika dia afaka ihany koa mandeha manompo sampy. Zany fanompo-tsampy zany dia ireny fandehanana makany amin'ny omby asy, makany amin'ny mpimasy, makany amin'ny mpanandro, makany amin'ny mpiskidy, makany amin'ny dadarabe, makany amin'ireny olona manana tromba reny. Zany ny atao hoe fanompo-tsampy. Satria fandrafiana amin'Andriamanitra zany. Misy hery any, misy fanahy hafa any izay hitadiavan'ny olona famonjena ivelan'Andriamanitra. Dia izay natao hoe fanompo-tsampy ary manohitra tanteraka mihitsy ilay didy any amin'ny Exodus 2:20, didy voalohany amin'ny didy 10 manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Dia misy karazany hafa koa ilay fanompo-tsampy hoe andaontsika wakary ananary dia misy olona ny mahavita n'io zavatra io. Angamba mety hoe tanora ianao dia teren'ny ray aman-dreninao ianao andeha hanompo sampy hijery andro satria ataony raharahanareo ary mety manao chantage aminao ankolaka mihitsy izy hoe za tsy hanatrika ny raharahanareo raha tsy mijery andro ianareo satria tena atahorako hitalozy ianareo, tsy ambinina ianareo. Dia tena angamba koa mety nyrafozanao mihitsy zay le hoe olona havanao, olona akaiky ianao le manao pression anao dia avambadinao izy dia matahotra ianao dia menatra ianao. Eto ry ity olona ity mety manana ny marary ianao dia hoe fa maninona ny jerevanareo fotsiny ety manao pression anao daholo ny fianakaviana rehetrarehetra. Fa maninona ny jerevana fotsiny ety ty marary ity fa ariane misy an'izao ariane misy an'izao inona ny olana makany, maninona raha entinany izy. Tsika tsy hoe hitady ny ratsy fa hitady ny soa ny andehanana any. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Andriamanitra no mompantsika fa andao entina mivavaka anie le olona any. Dia lasitsika tsy mahatohitra, tsy mahajoro. Fa eto dia tena miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra aza manaiky na miaino azy ianao ozy izy. Ary raha tena jerevanao ary ny toy an'io teny io dia tena mahampiorikoditra
satria zao ny ambarany hoe vonoy ozy izy vonoy eo mason'ny fireneny rehetra mihitsy izany olona mitona anareo hanompo sampy zany mba ahitan'ny Israely rehetra azy ka amgovitan'ny Israely dia tsy hanaovana an'izany intsony. Rehefa kiko zao ny toerany Deus izy manao hoe ary aza etrano masonao izy na amindranao fo na afeninao fa vonoy ho faty izy ny tananao no voalohany hamono azy dia vao ny tanany vahoaka rehetra ary toray vato ho faty izy satria izy efa nitady hitonanao hiala amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta dia ny tany nanandevoza. Zany hanaovana fitsaram-bahoaka mihitsy zany ny olona izay mitaritarika ny rahalahiny andeha hanompo sampy. Raha ny tenin'Andriamanitra zany dia izany mihitsy ny lalàna tamin'izany fotoana izany izay tsy lalàna intsony moa amin'izao fotoana izao. Kanefa ny dikan'izany amin'izao andro ankehitriny izao dia tena hoe aza mandefitra mihitsy mijorotsika kristianina fa zava-doza zany hoe mitaona anao hiala amin'Andriamanitra ilay olona dia andeha hitady famonjena etsy sy eroa. Rehefa misy tsy mety ny fiainantsika dia izy mila hitsy mihitsy ny vitanao ty dia lasa kotsika dia mandeha manitsy vitanany nefany zany zavatra zany dravana efa misy finoana tafiditra amin'izany hoe manitsy vita zany ka rehefa finoana ivelan'ny finoanan'Andriamanitra dia efa fanompo-tsampy avetrany zany. Misy olona dia andao jerevan'le olona riny ny fiainanao jerevana ny tananao vakiny mikaratra ianao ataony izao ianao satria jerevana sao dia misy nitolaka sao dia nisy nanao ratsy sao dia nisy nampisavy sao dia nisy nanao an'izao dia jerevany ihany dia misy andreny pahita voyante sy ny tariny ireny dia lasantsika kristianina tsy mahajoro entin'ny olona anatin'ireny dia mandeha koa miazakazaka mitady famonjena dia zao lasa miala amin'Andriamanitra isika ao anatin'izany satria miazakazaka mitady famonjena any amin'izao tontolo izao. Tsy izy ry havana tsy izy mila mijoro sika kristianina eo anatrehan'ny zavatra toy izany ary izao tenin'Andriamanitra izao dia mampafantatra antsika hoe aza manaiky ho taomin'ny manodidina anao na ray aman-dreninao zao aza no mitaona anao hamadika fantatrao tsara fa tsy sitrapon'Andriamanitra intsony zany famadihan-drazana zany satria fanompo-tsampy zany tsisy olona mamadika ravana ka tsy maka-panandro na iray aza fa maka-panandro daholo ny olona rehefa mamadika ary zany fanandrona zany dia tsy fomba malagasy hoe mety amin'ny kristianina zany na iverin'ny olona sasany ho tahaka ny kolotsaina aza fa misy finoana ao ambadika zany fanandrona zany ary io finoana io dia finoana tsy ao ambatin'ny soratra masina mihitsy ka izay no mahatonga antsika kristianina aza manaiky ho taomin'ny olona ao amin'izany ianao. Raha jerevanao any ny tenin'Andriamanitra ny Deutéronomie any toko 7:20 hoe andininy 7 dia mazava tsara ny ambaranao manao hoe aoka tsy hisy ao aminareo ampandeha ny zanany lana ny zanany vavy amaky ny afo na mpanao katovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanao ody na manao masimbava manadina manao azo tsindrin-javatra manao atsarana mpanontany amin'ny maty fa vahavetavetana eo mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany ary zany fahavetavetana zany no androahan'i Jehovah-Andriamanitra ao azy eo anoloanao tsy tian'Andriamanitra zany mahatonga ny olona atao didy voalohany mihitsy aoka ho Jehovah-Andriamanitra ihany no itikinao rehefa marary ianao dia mivavah dia manatona dokotera dia izay ihany fa aza miazakazaka etsy eroa zany fa lasa mitsirapaka any amin'ny zavatra mahaverin'ny fanahintsika isika ny hafarany ka inona moa ny soazon'ny olona na ho sitrana izy nefa veriny fanahiny zava-doza zany rehefa mety misy ampanantenanao fanasitranana tokoa ny ambadibadika any fa nitambin'izay ny fanahinao ka aza midy ny fanahinao mitoera tsara mitombrena miandry an'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra fa aza manaiky hoentin'ny olona etsy sy eroa zany fa mijoroa hatramin'ny farany hoe aleoko maty amin'izao toy izay hivarotra ny fanahiko ho an'ny Satana. Dia maherentsika kristianina fa tsy mora ny mijoro indrindraindrindra rehefa ny fianakaviana rehetra manao pression anao eo fa mijoro fa izao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.